Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Marson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Miarahabanao zay magnaraka izao fandaharagna izao ny atolotra ho antsika amin'ny tiandriniany ity dia ny fampianarana nataon'ny Monseigneur Benjamin Marc Marson tamin'ny alahady 13 septambra 2022 la messe nanomboka tamin'ny 7 maraina izy io tao amin'ny ekara Masinda Josefa SEVAINA tagny fianaran-tsoa. Alahady nankalazagna ny fahadimampolo taogno jobily fahadimampolo taogno nanoregna ny fikambanana na mission tao amin'ny district ny SEVAINA. Ny ompagna tamin'izay ihany koa ny jobily fahadimampolo taogno naharely jozy any masera perpetuus afkalo Pauline Marfeno Marta Sohita Berthe Ntanana Louise Sonosy ary Thérèse Mboteravo. Niaraka tamin'izay ihany koa ny fankalazagna ny voady mandrakizay nataona masera valo mirahavavy dia masera razafindrazana maro Jeanne, masera Rabeanjara Perline, razana bololona voangy Marie Pierrette, Ravolafidy Emilia Adele, Razanoelina Marie Lydia, Ravonerina Arceline, Mora Angelina, Razana Jafara Sophie. Natao tao SEVAINA ny alahady 13 septambra 2022. Izay fampianaragna zegny no atolotranao amin'izao fotoana izao. Ry kristianina havana sy anao fampianarana lava satria ny ainasika manontolo dia efa fampianarana velona araky ny lazainy mon père curé teo fa misy zavatra sasany tiako anerana ny foa mampanahasika amin'izao andro lehibe izao ka fahasika mba sy ho zavatra ety ivelany no sapasika fa lay afatr'Andriamanitra mipololoitra ao anatisika ao fa indrindra miainga amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo. Raha teo ampanomanana an'izao Eucharistie zao ny tenako ka namaky an'ireo tenin'Andriamanitra ireo dia taitra ary miaiky fa hoe naigny avaratra zegny azoko tokoa zegny tena sapako tokoa fa tiasika Andriamanitra satria ireo tenin'Andriamanitra ireo dia tenin'Andriamanitra voatokana amin'ity alahady fa 420 mandavataona nefa dia mifanaraka amin'izao fankalazana manokana dia ny jobily fa 50 taona izao. Ho azavaiko ny antony rehefa avy eo fa ampitohiziko amin'ity zavatra ity. Raha nanomana an'izao programa izao
dia fantatrareo fa lavidavitra ihany digo dia tokana ny tao ansaina raha nanantonay mamera generaly tonga ny fotoana ankalazana ny 15 taona dia hoy za taminy hoe aza ataosika sarotra ny fiainana masera atovy akaikikaiky ny fankalazana ny JMJ fa sarotra ny vezivezena kay ny daty ny JMJ zany no mibaiko an'izao dia izay tokoa kanefa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany no abaribariana lazaiko aminareo ny antony 15 septambra no voafetra anomboan'ny JMJ ary n'izay daty zay dia noheverina noho ny baka satria ny tanora maro no hanao baka mba te hamonjy ny JMJ kanefa fantatra sika fa ny fototra ny fampianarana nametrahany ny papa masinday Jean Paul faharoa ny JMJ raha nanorina azy izy dia ny Lacroix rampiso 14 septambra fankalazana ny manetriketrika ny Lacroix mapiditra sika amin'ny JMJ fa alohan'izay zay sy nieritreretinay rehefa nanao ny programme io 20 septambra no niteraka ity fikambanana ity 80 taona lasa dia tafiditra ao anatin'izao fankalazana ny zobily zao zany na i masera na iza na isika menakavy sy nandinika an'izany fa Andriamanitra mandahatra ny zavadrehetra ary dia izay tokoa no azo sikary andiniana an'ireo tenin'Andriamanitra vao nivakisika teo raha ny hevitry ny olombelona tokoa no andiniana azy dia manahirana fa ny hevitr'Andriamanitra no ahafahasika mandray ny hafany dia izay tokoa ry kristianina havana raha ny fahendren'izao tontolo izao dia ataoko fa sarotra ho asika no mandray sy mandinika fa mahavita zavatra mampitolagaga ny fahasoavan'Andriamanitra na i mon père Job na i monseigneur Wolf na i monseigneur Gilbert Ramanantoine sy nanapo fa finoana no nentiny nanatanteraka an'izao ary zay ny fampianarana fototra avy amin'ireo tenin'Andriamanitra ndrenesika teo ary zao fankalazana ataotsika izao ny finoana no ahafahasika mandray an'izay rehetra izay finoana no entina ny monseigneur Wolf nanorina ny fikambanana satria fantany fa zavatra sarotra zany ary finoana no entina nyrahana an'ireo missionnaire voalohany mba hevery moa zany 50 taona lasa any Diego hiasa aty amin'ny faritra CIM tahaka an'ireo missionnaire avy any andafy andeha aty fa ity kosa teratany malagasy ary dia izay indrindra no natonga azy entany-pinoana nanambara amin'ireo masera raha nanorina n'ity fikambanana ity aoka ianareo ho voatokana ho an'ny tovavy malagasy mba hanavitra ny malagasy raha tahaka anareo ka natonga azy ny laza araky ny lazaina teo amin'ny teny mpanokafany hoe soyez fier d'être malgache sy hoe ampo distoerana izay fa
fanompoana anampy ny malagasy hiavitena. Ary dia izay ny antom-pisiany ny fikambanana ny havitena zay arasaina ara-panahy ara-batana. Ary dia izay no anokanany reto masera reto ny fiainany. Ary dia izay no anokanany koa ireto valo mirahavavy ny fiainany. Anompo ny malagasy raha aminy anavitra azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia indrindra no mila ny finoana, mila an'izay masom-pinoana izay enisika sara teo amin'ny evanjely, fa manontany anireo nanodidina azy i Jesosy, ary mbola manontany isika ihany koa, ataonareo izao, iza tokoa i Jesosy? Raha masony izao tontolo izao no izeresika ny Jesosy, dia fahadisoam-panantenana no miandry isika, satria lakroa. Ary dia izay no ambarany ao amin'ny evanjely, sy maintsy izaly izy ary ho faty nefa isangako velona. Izay fisanganako velona zay ny fanavotana izay, ary zay mitaky finoana izay. Sy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana zay tia mahafoy, sy maintsy ao anatin'ny fahafoizana. Ary zay ny dikany voady ataony izy valo mirahavavy, mba hitondrasika amin'ny fisanganako velona. Ary zay ny fanavotana, ary zay ny natongavany ary masera Maria Estera nandao any Diego Siorese ka tonga ty amintsika fahafoizana mba hanompo ho indrindra ny Papa François raha nampianatra momba ny finoany Masiny Maria izy. Ny finoany Masiny Maria fanompoana isan'andro, fanompoana isan'andro ny fanompoany fiain'ny finoany Masiny Maria. Ka inona zay fanompoana izay? Tahaka ny nataon'ny Masiny Maria nandeha nanompo any Elizabeta, izany hoe izay manompo mandeha amin'izay tompona. Ary dia izay ny nataon'ny Monseigneur Wolf niala tamin'ny tanindrazany tonga taty amintsika, zay ny nataony masera Maria Estera sy ireo namany tamin'izay fotoana izay ny raina, ka tonga nanompo niala dia nanatona an'izay tompona. Ary zay ny nataon'i Jesosy, manana ny toetra mahandriamanitra azy izy, nataony sinisinina izany, nanaiky ho mpanompo izy. Ary zay ny dikany voady, ary zay ny dikany voatokana amin'ny taonany voatokana isika izao. Zay ny dikany fanokana tena, na ny pretra, na ny eveka, na ny diakra, na ny religiozy lehilahy na vehivavy. Ny fanokana tena dia miombona amin'ny Kristy, fanahafana ny Kristy. Ka ny fanahafana ny Kristy dia tokana fanompoana. Ary dia izay nolazainy i Jesosy tamin'ny Piera raha nanontany niteny Piera hoe ianao no Mesia. Dia nolazainy Jesosy fa tsy maintsy manompo izy ary manolotra ny ainy. Dia eo nolazainy Piera hoe oka, aza manao izany ianao. Zay le hevitra n'izao tontolo zao zay. Ary mety mitranga amintsika koa zay fakapanahy zay. Ary mety eritreritra aritsika fa hoe voatokana ho an'ny mpanaradian'i Jesosy zay, sisy evanjely voatokana ho an'ny zasy sy zasy, fa ho asika rehetrarehetra, ho an'ny vita batemy izay valiteny zay, amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra amalina azy. Raha masony zao tontolo zao dia ny valitenin'ny Piera no valitenitsika, fa raha mason'Andriamanitra kosa dia ilay nambarany i mason-dahapoly amin'ny vaky teny faharoa. Ka mananatra sika i mason-dahapoly ary
iombona amin'Andriamanitra ka isaotra an'Andriamanitra amin'ny fiainasika manontolo, amin'ny fanoloratenasika manontolo, ary zay no ambarany Masida Paoly amin'ny Tesalonisianina ary ambarany amintsika. Ary io ny fanalahidy ahafahana mamaly lay etaeta ao amin'ny Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Ary etaeta sika satria maro ny fizaliana, maro ny fahoriana, ary milaza miara-mahita isika fa izao andro sika izao tokoa no miatrika anio voalazany Isaia mpaminany zay ao amin'ny Jesoa manontolo, izy ilay mpanompo ary isika ilay marary mizaly entiny Jesoa, ka ao amin'ny Jesoa ireriany no ahafahasika ary miatrika an'ireo. Ary ty zay no antom-pisian'ny fanokana tena zay tanterainy ireto masera reto, ary zay ny antony nandefasany Monseigneur Wolf ny fikambanana ty ary nampiombona azy amin'ny Monseigneur Gilbert Ramanatoanina, ary nitaritiny Montpera Zop eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary zay no antony ahafahasika mankalaza n'izao zobily izao. Ka noho izany fampianarana ho asika ho iaho teo am-pendohana izao fankalazana ny zobily izao, apiditra ao anatin'ny fo atim-panahasika, fa ao anatin'ny fanompona, ao anatin'ny fanompona no lalam-pamonjena, amin'ny alalan'ny asa fanasoavana ary mifanasoa ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny araky ny afatry Masida Paoly, no ahafahasika mampizoro an'izay fanjakan'Andriamanitra zay. Ary ao anatin'izay no ahitasika ny tena fiadanana marina. Ry kristianina havana, aokary samy vonina ifanompo isika, ary zay no mampiditra sika amin'ny 50 taona vaovao, sy ireo masera fosiny no iraina anompo ho missionera ny fanompona, fa isika menakavy aoka andray ny anjara fanompoasika ka ivelona ao anatin'ny fiadanana tokoa isika. Aoko tanteraky zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hoy Monseigneur Benjamin Mark hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso, raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino azy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Mark Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio, fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des